Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wa sallama rehefa nilatsaka ny didy hoe mandehana amin'ny findramonina anareo mpino Islamo fa tsy mijanona amin'ny fampijaliana izay ataon'ireo mpikomy tao a Makka. Dia nisy lehilahy anankiray izay malemy, paralysé teo am-pandriana. Vao nandrehan zany didy zany izy dia niresaka tamin'ireo zanany ka niteny taminy hoe entinareo zao raha ampitso handeha hanao an'izany fifindramonina hiala eto a Makka handeha any Madina. Tonga ny ampitso noentiny zanany izy ary nilanjana namakivaky ny lalana mandra-patongany izy ireo manakaiky toerana hiditra ny tanànany Madina. Saingy teo izy dia ndosy ny fahafatesana tamin'izay fotoana izay. Rehefa ren'ireo vahoakany Madina izany vaovao izany dia nalahelo avokoa izy ireo. Eny fa hatramin'ny mpaminany sallallahu alaihi wa sallama aza nalahelo ihany koa. Teo dia niteny ireo vahoaka amin'ny Madina manao hoe law wafa al-Madina la atamma ajra. Raha mba tonga teto Madina izany lahantitra zany dia nahazo valisoan'ny fifindramonina tahaka ny nazontsika ankehitriny. Nangina ny ray tanàna, nangina ihany koa i mpaminany sallallahu alaihi wa sallam. Saingy nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salam nitondra ny andininy masina amin'ny teny manao hoe وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Iza aminareo miala ny tranony handeha hanao an'izany fifindramonina izany ka tojo ny fahafatesana teny an-dalana dia efa voarainy Allah, efa nomeny Allah ny valisoany izany fifindramonina izany. Na ino ny andininy masina ireo vahoaka amin'ny Madina dia faly ary faly tahaka izany ihany koa i mpaminany sallallahu alaihi wa sallam. Raha raisina izany tantara izany dia fantatra fa amin'ny finoana Islam dia miankina betsaka amin'ny fikasana sy ny finiavana ao am-ponao no ahazoanao valisoan'ny zavatra anankiray. Ary ny fikasana sy ny finiavana lehibe lavitra noho ny asa. Izany hoe raha nisy fikasana marina tao anatin'ny fonao nefa tsy tanteraka ao izany dia azonao ihany ny valisoan'izany fikasana zany araka io tantara io sy araka ny hadisy izay averimberin'ny mpaminany sallallahu alaihi wa sallam. Ka noho izany repiny Islam, raha volana mahery kely zao sisa dia hiditra ny volana Ramadan. Izany no hanentanako antsika rehetra mba hametraka fikasana sy finiavana hife mandritry ny volana Ramadan iray manontolo 2026 ho avy zao io, ary mametranao fikasana hoe Tompo Allah indro aho mametraka fikasana fa hife mandritry ny Ramadany 2026 iray manontolo. Ka raha sanatria tojo tsy fahasalamana na ihany koa tojo tambana, eny raha ohatra ka ndosy ny fahafatesana dia soaty ho isan'ireo mpifehivava aho amin'ny ity taona 2026 ity. Noho izany repiny Islam, manentana antsika jiaby mba hametraka an'izany fikasana izany manomboka amin'izao masinandro ny androany zao mba ahazoantsika valisoan'izany fifehezana zany. Raha sanatria ka tojo fahasairanana na ihany koa tojo tsy fahafana na aretina na fahafatesana dia insha Allah isan'ireo nife nandritra ny taona 2026 amin'ny Ramadan ary anisan'ireo mahazo valisoan'izany fifehezana zany insha Allah. Aparitao betsaka any amin'ny hafa ity video ity mba ahafahan'izy ireo samy mametraka ny finiavany ary samy ahazo valisoan'ny fifehezana antsika rehetra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.